Misy tangondroana atahorana hiforona ho rivo-doza amin'ny ranomasimbe indiana araka ny filazana nataon'ny sampana famantarana ny toetr'andro androany. Vinavinaina hivoatra hatrany izany tangondroana izany ao anatin'ny 5 andro ka tombanana isy ny fiforoana ny andro ratsy manomboka ny alahady 13 febroary. Mbola ho sarotra nefa ny manamarina raha misy fiantraikany mivantana na tsy any amin'ny tapany avaratra sy avaratra atsinanan'ny nosy izany andro ratsy izany. Kanefa kosa mila mitandrina ny poniny faritra Sava sy Diana manoloana ny toetr'andro mety hivadika. Tokony hanaraka tsy tapaka ny fivoaran'ny toetr'andro mandritra ny herinandro izy ireo araka ny fanambarana nataon'ny sampana famantarana ny toetr'andro. Namaly ny antso ny fitondrana malagasy amin'ny famonjena sy ny fanampiana ireo malagasy ny arambona taorian'ny fandalovany rivo-doza Batsiray ny vondrona Europeanina. Araka ny fanambarana nataon'ny Giovanni Di Girolamo, masovin'ny vondrona Europeanina miasa eto Madagasikara, nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany alakamisy teny Ivandry, dia nahetsika ireo rafitra Europeanina misahana ny vonjovona sy fiahinany maolona taorian'ny fahatsapana ny fisian'ny vona marobe nateraky ny rivo-doza eto Madagasikara. Laza nefa ny jeneraly Elak Andriankaja, tale jeneraly ny Bureau National misahana ny loza sy ny tandindondoza na ny BNGRC, fa hiara asa amin'ny malagasy izy ireo amin'ny fanampiana ireo olona ny arambonany amin'ireo faritra nandalovany rivo-doza Batsiray. Anaraka ny dravitra efa napetraky ny fitondrana malagasy ireo manampahaizana Europeanina ireo fa tsy hanana ny azy manokana. Anisan'izany ny fampiverenana ny olona amin'ny fiainany andavanandro. Tsy hijanona amin'ny toerana iray noho izany ireo manampahaizana Europeanina ireo fa hisatrany ny lamina napetraka amin'ny fivezivezen'izy ireo sy ny toerana alehany. Mihamana lavitra ny laharana fahazato voalohany maneran-tany ny Bariany Madagasikara sokajy lehilahy. Any amin'ny faharoa amby zato no misy any Madagasikara araka ny filaharana navoaka ny Federasiona Iraisam-pirenena ny baolina kitra androany alakamisy. Tsy niatrika lalao iraisam-pirenena mihitsy ny Baria tamin'ny fiandohany ity taona 2024 ity, any ka niemitra laharana iray raha toa ka teo amin'ny laharana faha 100 ny nisy azy tamin'ny volana Desambra 2024. Tao anatin'ny herintaona izay dia tsy nitsaha niemitra ny laharana nisy ny Bariany Madagasikara. Faharesena 10 miady sahala 2 ary fandresena iray no vokatra azon'ny Bariana nandritra ny taona 2024. Mbola manana herizika hisondrotana laharana kosa nefa izy ireo raha manao ezaka eo amin'ny fifanitsanana iadiana amin'ny tompon-dakany Afrika na kanina 2024.